fa manana ny ambarany eo anatrehan'ny zava-misy amin'izao fotoana izao sy ireny fanapahan-kevitra izay navoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireny ny solombavambahoaka voafidy tao tsara tanàna tao eo anatrehan'iny fanapahan-kevitra iny dia fanontaniana maromaro ihany koa no naterak'izay raha ho an'ity solombavambahoaka ny tsara tanàna ity. Ny olona rehetra na voeloko anatsivy ianao afaka mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena na solombavambahoaka afaka mampiasa vola avy any ivelany ve ny kandida ireo no fanontaniana napetraky ny depute ny tsara tanàna raha te fiarivonijao tao aorian'ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raha ny didina avoaka ny ACC ny resahana dia voakasika amin'izany ohatra ny resaka ny hoe bulletin numéro 2 eo ihany koa ny resaka hoe financement de campagne ny verinay zany le izy fa iny zany ny didina avoaka ny ACC aloha midika inona moa iny didina avoaka iny midika ve zany iny didina avoaka ny ACC iny fa ny hoe ny olona rehetra dia afaka mirotsaka daholo satria ny dikany hoe bulletin numéro 2 zany dia hoe manivana na mijery zany an'ireo atao hoe ny olona zay ifangadra nanao heloka teto amin'ny firenena dia tsy tokony hirotsaka ao anatin'izany fifidianana zany. Midika ve zany ny zavatra navoaka ny ACC fa hoe contrat zay ve ohatra zany hoe raha dika misimisy koa zany satria zay koa ny hevitra zay nitoananay tao anatin'ny fandaninana ireny dia ny hoe tsy tokony lalam-pifidianana anjakany tsy maty-manota no tokony apetraka ao anatin'ilay izy zany. Ny faharoa manaraka an'izay eo ihany koa le hoe financement de campagne noeritreretinay fa hoe izany resaka hoe ny fanaraha-maso ny famatsim-bola ao anatin'izany fifidianana zany dia tokony amaritana tsara ny hoe avy aiza ny fiaviany vola ampiasaina ao anatin'izany fampielezakevitra zany. Anisan'ireo depute manohana ny fandaniana ny lalam-pifidianana ny depute ny tsara tanàna nambarany fa vonona ny amerina ny andinika ny lalam-pifidianana izy ary mitazona hatrany ny adina ny tsy maty manota ary ny ady amin'ny fampiasam-bola maloto amin'ny fifidianana ity depute voafidy tamin'ny fianarany sambo fiaranoe ity.